Dia fanomezana anareo rehetra indray toa soamantsara eto amin'ny chaîne androany. Ny fanaovana ny highlighting, contouring, baking sy strobing. Izay izany no atondroko anareo androany. Dia alohan'ny rehetra aloha dia aleo esorina miala amin'ny tarehy ny volo. Dia ny faharoa manarak'izay dia mazava ho azy ny fond de teint. Dia rehefa manosotra fond de teint izany ianao indrindra fa te hanao an'ilay highlighting dia izao mba tsy asiana fond de teint ambany maso. Io izao ny anahy tsy maintsy fafako satria raha be produit izany ambany masonao dia mitombo ihany ilay produit atao ambany maso dia lasa cake izy ny filazan'ny anglisy azy ny teny anglisy anazy na lasa makina be izany ilay ambany maso dia lasa mora hita ilay ridarida ambany maso ireny dia tena tsy tsara loatra ny mijery azy. Dia izaho izany tsy asiana produit eo. Dia mazava ho azy asory tsara ny fond de teint izany atao tsara ny application dia ampitomboy raha ohatra ka tsy ampy sy ny sisa. Hitanareo amin'izao raha fond de teint fotsiny izao no anaovana dia hita amin'izao hoe boribory be ilay tarehy. Ok, dia hiditra amin'ny contouring amin'izay izany isika na fanomezana bika ny tarehy. Dia ny loko ampiasaiko izany dia ireto loko anankiroa ireto miaraka amin'ito brush somary fisapisaka ilay hitanareo reto. Dia ny antony fanaovana ny contouring mazava ho azy ny lazaiko teo hoe fanomezana bika ny tarehy. Dia avy eo amin'ny sofina makeo amin'ny takolaka ampovoan'ny takolaka izany ilay izy. Raha ohatra ka manao vava-trondro ohatr'izao ianareo dia hita hoe eto no mandroso dia eto no mijanona. Eto matomboka dia eto mijanona. Raha ohatra koa ka hoe kasihanareo ilay taolan'ny tarehy iny dia tonga dia eo ambany ilay taolan'ny tarehy iny mihitsy no asiana an'ilay soratsoratra sahala amin'izao. Dia lazaiko hoe manome bika ny tarehy ilay izy dia amin'ny zavatra be tapikandrina be ohatr'izao dia asiana ny contouring iny na bronzer. Dia izany mba hoe manome aloka ilay tarehy izany somary mba kelikely izany mba misy bika izany ilay tarehy fa tsy boribory be fotsiny. Dia eo ambanin'ny saoka koa asiana raha ohatra ka mba bebe saoka nareo somary matavitavy ny ambany ihany dia ny eto ambanin'ny saoka ny ambanin'ny molotra mety daholo. Dia rehefa vita mazava ho azy fa blendena ilay loko na afangaro tsara ilay loko mba hoe naturel kokoa ilay izy. Izay izany ny tanjona amin'itony contouring itony. Ninona mihitsy ny maquillage mila atao mifangaro tsara ilay loko fa tsy atao hoe hita be hoe hitetika izany hanao contouring. Tsy mety izay. Tena mila afangaro tsara ilay izy amin'izay manome an'izay effet somary aloka izay izany. Dia izay rehefa afa-po tsaranareo hoe mba metimety ihany ilay izy tsy lasa ilay loko nefa naturel ihany koa dia hiditra amin'ny highlighting izay. Ny indray izany manazava ny endrika ampovoany. Dia ny produit ampiasaina dia mampiservina loko roa malefaka noho ny loko koditra ao izany tokony ampiasaina. Rehefa vita ny contouring izany dia eo ambany maso no hanombohantsika an'ilay highlighting. Dia ohatr'izao ny hamaritako an'izy ambany maso mba hanome an'ilay effet triangle rehefa afangaro izany ilay produit. Dia asiana koa miorina eo amin'ny andrina eo amin'ny molotra sy eo amin'ny saoka. Dia ilay effet an'ilay triangle eo ambany maso izay izany tena important satria ohatran'ny hoe mazavazava kokoa ny eo ambany maso eo amin'ny takolaka fa tsy mijanona ambany maso fotsiny. Dia marihako fa ilay éponge ampiasaiko eto éponge somary mando. Tsy hotsaka fa mando. Dia atositosiko amin'ny tarehy ohatr'izao izany ilay izy dia somary sotomiko kely tsy maninona satria ilay produit tsy manome an'ilay effet misy ohatran'ny hoe misy rida iny ny tarehinao dia tsy maninona izany na dia sotomina kely ary ilay izy. Dia izay izany atao hoe highlighting ry zareo. Ilay anti-cerne somary malefaka somary loko
ataoko malefaka noho ny loko koditra loko roa malefaka izany midina miakatra anankiroa. Dia ataoko brush no hanaovako ny orona sy ny saoka dia iverina amin'ilay éponge amin'ny andriny. Izay mahazatra anao amin'ny mety daholo fa izay izany no mahazatra anahy. Dia rehefa vonona amin'izay hita tsara hoe hita ilay bronzer na contouring dia hita ilay highlighter, highlighting. Dia hiditra amin'ny etapy manaraka. Dia eto izany ahatsiavanareo inona ny atao hoe setting powder, inona ny atao baking. Setting izany dia ito poudre mavomavo ito izany hoe manazava ny ambany maso. Setting ilay izy satria tsy ataoko maharitra ambany maso fa tonga dia hosorako dia efa fako. Izay izany ny antony hoe setting, ohatran'ny hoe ianao manisy poudre miendrika rehetra. Asianao poudre ilay izy dia atositosika eo amin'ny tarehy dia izay fa tsy hoe fenoana poudre ny tarehy dia ajanona elaela izay vao fafana. Izay izany ny atao hoe setting. Mianatra teny anglais tsara mihitsy isika amin'ity vidéo ity. Dia amin'ny brush ampiasaina izany dia brush somary boribory loatra an'izao fa malefaka tsara izany ho an'ny ambany maso. Izao hitanareo izao fa fako daholo ny poudre izay betsaka loatra fa fafako eo izany. Dia hiditra amin'ny atao hoe baking isika. Dia rehefa manao baking indray izany dia poudre translucent no ampiasaina, izany hoe translucent powder. Tsy misy loko izany io poudre io. Dia ny baking, ny dikan'ilay baking dia asiana poudre ao amin'ny hoditra ao ajanona eo maharitraritra. Baking izany dikany amin'ny teny anglais ohatran'ny hoe manao gâteau izany. Rehefa manao gâteau dia ajanona anaty lafaoro maharitraritra ilay gâteau mba ho baked, mba ho azo hohanina avy eo. Dia izay izany ilay baking, ajanona eo amin'ny tarehy eo maharitraritra izany io poudre io. Misy ny olona tsy atao ohatr'izay koa ny eo amin'ny andriny, ny eo ambany masony fa tsy tiako loatra izany ny eo amin'ny andro fatao an'izay fa ataoko ohatran'ny poudre mahazatra sahala amin'izao ihany. Dia atao contouring ihany koa ny orona ohatr'izao indray izany no fanaovana contouring ny orona. Izany hoe miakatra avy ery amin'ny ambony indrindra ery akaikin'ny volomaso ery dia mizana aty amin'ny lohan'ny orona dia miverina eto matsokotsoky kely eto alohan'ny orona eto. Hitanareo sahala amin'izao. Dia brush somary kely dia kely ohatr'izao izany ampiasaina, brush ho an'ny tarehy izy io fa ho an'ny maso izy io fa ampiasaiko amin'ny orona satria mety. Dia mazava ho azy afangaro tsara indray ilay loko fa tsy atao dia hita be hoe iny fa natao contouring ny orona. Hiditra blush isika angamba blush efa azonareo rehetra ny fanaovana azy fa mety. Fa ity brush ity izany no ampiasaiko amin'izay tsy dia maka produit be loatra izany ilay brush. Izay no ampiasaiko amin'ity. Tiako ny ahy ny blush koa somary malefadefaka rehefa somary matanjatanjaka ny contouring. Dia mazava ho azy afangaro kely raha ohatra ka be loatra. Eto amin'izay izany asiako anareo ny atao hoe highlighting na strobing. Eto ny highlight, eto ny blush, dia eto ny strobe. Strobing. Dia strobing izany mazava ho azy fanasiana ilay mangirangirana amin'ny tarehy izany. Izay no tena izy. Izany hoe eo amin'ny takolaka eo dia ny ambony tonga dia ataoko ambony volomasoko. Bebe, I'm almost done, I promise. Eo amin'ny orona, eo amin'ny lohan'ny orona eo. Izay izany natao hoe strobing ry zareo. Manisa ny mangirangirana amin'ny tarehiny sy eo amin'ny molotra. Dia izay efa vita ny izy rehetra. Sao betsaka anareo mijery raha ohatra ka misy fanontaniana dia aza misalasala manontany.
dia manaraka indray ara zareo veloma daholo eo. Misotro betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza adino ny mizaha anazy amin'ny namana sy tapaka rehetrarehetra dia amin'izay koa zareo afaka mahita an'ilay vidéo. Dia aza adino no misabone maimaimpona ilay izy dia amin'izay koa manampy anahy koa ianareo amin'izay. Dia miklika ohatra manaraka amin'ny vidéo manaraka manaraka.